MG Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Nitoy tao manora ny fitsidiana izay nataon'ny filoham-pirenena mivady anireo Trabona noho ny fandalovany rivodôza. Tsy maintsy jerena manokana ny fahafahana mamatsy ireo vary amin'ireo distrika lasa mitoka-monina raha fanazavana. Ho tonga amin'ny herinandro avy izao ihany koa ny hélicoptère gros porteur ho ny filoha. Tany demokratika i Madagasikara ary samy afaka mitondra ny hevany ny tsirairay ho ny solombavamboaka voafidy tao amin'ny distrika ny Kongo. Taoriana ny fanambarana izay nataon'ny lehiben'ny vondrona parlementaire IRD. Ponina mahery ny 10 alina sy roetsy no vonavinaina hisitraka mivantana nitetika sa promotion d'une politique foncière responsable izay vatsiny GIZ vola. Entina anatratrarana ny velorano faraiky amby folo mahakasika ny fanamorana ny fahazahoan'ny malagasy tany ity tetikasa ity izay tanterahan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fananjariana ny tany. Grossesse extra-utérine ny 300 avoaka izay tsy maintsy esorina saingy voarara lalàna izany eto Madagasikara. Mbola maro ihany koa ny lalàna tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena izay soniavin'ny Madagasikara raha ny fanazavana ireo mpisehatra. Maresaka iraisam-pirenena miantso ny ilan'ireo Amerikanina any Ukraine ny filoha Joe Biden antony mety hisy ny ady any an-toerana manoloana ny crise ukrainiana. Ny anditeny no avetrany. Finaritra topolasy sy topoa fotoana vaovao ato amin'ny École de Manazanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nitoy tao manoro ny fitsidiana izay nataon'ny filoham-pirenena mivady ireo Trabona noho ny fandalovan'ny rivodôza. Tsy maintsy jerena manokana ny ahafahana mamatsy vary ireo distrika lasa mitoka-monina. Ho tonga amin'ny herinandro ho avy izao ihany koa ny hélicoptère gros porteur ho ny filoha. Kaitao Andriatsilavo. Isan'ny tondra takaitra betsaka noho ny fahasimban'ny fotodrafitrasa sy ny fampotehany voly ny distrikany Manoro. Nanomboan'ny filoha mivady ny fitsidiana ny fandefasan'ireo samby mpitatitra ny varitsinjo amonjena ny vahoaka Nosy Varika teo amin'ny port fluvial ny Manoro. Nanome baiko ny andefasana aingana ireo varitsinjo sy vatitsinjo ny filoha Andrajoelina amatsiana ny vahoaka sy isoroana ny mety ho fanararaotana ka hiteraka ny vidangan'ny vidim-piainana. Noho izany zany dia eto sika no mandefa an'ireo tosika ho an'ireo vary indrindrindrindra satria efa kely de kely sisa ny vary eo. Ary zay zany ny andefasana vary amidy amin'ny vidiny mirary mba hanamaivana ny fiainan'ireo olona ao Nosy Varika. Misy 700 ireo samby mivezivezy amin'ny lakan-dranon'ny Pangalana mitatitra ny varitsinjo. Vary hatrany amin'ny 420 taonina no alefa hamatsin'ny distrika. Izara roa ny varitsinjo tonga any an-toerana. Misy ireo vary atobaka eny amin'ny tsena ka amidy 500 ariary ny kapoaka. Misy ampahany amidy amin'ny tsena mora indroa isaky ny herinandro ka amidy 10 ariary ny kilao. Ankoatra ny fandefasana izao andiany voalohany amin'ny varitsinjo izao, fa nanome baiko ihany koa ny filoha nitaterana ny fanampiana ho an'ny Nosy Varika amin'ny alalan'ny moto sy antongotra. Na fananadray lesona amin'ny fitantanana ny firenena ny lalana tapaka, na lalam-pirenena zany na ny lala-masinina. Zao tapaka ny lalam-by mampitohy an'i Tomasina sy Antananarivo. Dia midiky zay fa isy fiakarany ihany koa azy isy fiatraikany amin'ny vidim-piainana zay satria ny sakana simenitra anankiray zao hoentina amin'ny lalana amin'ny camion zany dia eo amin'ny 5000 ariary eo ny saka anankiray. Nefa raha amin'ny lalam-by izy ka misosa tsara amin'ny lalam-by teo zao efa nanomboka nanao ny madaray dia 3000 ariary. Zany hoe misy fiatraikany zany amin'ny fihinana ny vidim-piainana. Zay ny ataontsika zany ary anatra lehibe ho antsika ny fatapahan'iny lalana iny zany dia ankehitriny zany efa fanamby mbola tsy nisy akory ny cyclone dia efa nikabary tamin'ny farany taona hoe tsy maintsy ataontsika ny anaovana ny autoroute Antananarivo sy Tomasina dia ampiena ny vidim-piainana zany ary indrindrindrindra mba manana lalana secours koa zany tsika anankiroa rehefa vita zany autoroute zany.
tsy maintsy ho jerena manokana ihany koa ny fahafana mamatsy vary ireo distrika hafa lasa mitokamonina no ireo toeran'ireo saro-dalana ka tsy tody ny fitaterana ny fanampiana. Ho tonga amin'ny herinandro izao ny angidim-by, helikoptera gros porteur izay azaka intana sy vary mavesa-danja ho an'ny famatsiana ny distrika ny Marolambo, Anosy-Beanala sy Ikongo. Fiarahamiasa miaraka amin'ny mpiara-miambonantoka amin'ny Madagasikara no ahafana manatanteraka izany. Ankoatry ny vary, filana maika ho an'ireo distrika ireo ihany koa ny tafo fanitso, fanafody, ny fitaovana ilaina amin'ny fanarenana rehetra. Ankilany, lara-pahamehana ho an'ny fitondrana avokoa ny sehatra rehetra hoy ny filoha raha namaly ireo faneho-kevitra mahakasika ny asa lara-pahamehana na tsy eto Madagasikara. Misy ny olona miteny hoe raha tsy vita ny lalana raha tsy vita ny lalana roa ajanony ny foto-drafitra asato. Raha zany zany no izy dia aloha tsy asiana ny ministera ny fahasalamana satria raha tsy vita ny lalana amin'ny distrikta hafa dia aloha tsy iketranao hôpitaly. Tsy zany ny atao. Raha zany zany dia tsy asiana tsony ny ministra ny décentralisation satria raha tsy vita ny lalana ary amin'ny distrikta ary tsy anao commune manara-penitra tsika mifampandrosoana tsoboko tsy à sens unique fa mandeha amin'ny lalana rehetrarehetra mandeha amin'ny distrikta ary hitatsika eto Manoro zany fa tsy maintsy atao ny foto-drafitra asa rehetra ampandrosoana ny Madagasikara iray manontolo. Nanizitsika ny vaovao kosa indray dia tany demokratika Madagasikara samy afaka mitondra ny heviny tsirairay ho ny solombavambaoka voafity tao amin'ny distrika ny Kongo atao aoriana ny fanambarana izay nataony lehibe ny vondrona parlementaire IRD. Io na saina. Malalaka ny faneho-kevitra eto amin'ny firenena ary samy afaka maneho ny heviny tsirairay amin'ny mahatany mandala ny demokrasia antsika ho ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafity tao Ikongo manoloana ny fanambarana ny filohan'ny vondrona parlementaire IRD izay nilaza fa tsy tokony aneho hevitra manohitra ny tetikasa-panjakana toy ny teleferika ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko IRD. Everiko tsy tokony hisy ny olana satria ny hevitra terabary ary izay ihany koa ny maha-demokraty ny mpanao politika izay maha-demokrasia n'ilay firenena. Resahana ny hevitra, edikevitra ny hevitra fa nen'ny maronisa ihany ny tsy maintsy manjaka. Faneho-kevitra feno faharesen-dahatra. Ho tombotsoan'ny maronisa, ho tombotsoan'ny piraitan-drazana. Ny hoe maditra tsy mitombona satria faneho-kevitra, soso-kevitra everina ary maharesy lahatra. Ho tombotsoan'ny maronisa indrindra eto amin'ny firenena. Rehefa ny tombotsoan'ny maronisa ny voajery sy voatsinjo milamina ny fiarahamonina ary mandroso ny tanindrazana iombonana. Tsy ivona nanambara ny solombavambahoaka Razafintsaindrofa Jean Brunel fa tokony hozaraina amin'ny distrika 710 ny vola anaovana ny tetikasa teleferika mba ampifandraisana ireo distrika rehetra antony nahatonga ny tsy vito-kevitra teo amin'ny samy solombavambahoaka IRD. Ankoatra izay momba ny famonjena ireo trabonany amin'ny distrika ny Kongo tonga tany an-toerana ny solon-tena-panjakana no tarih ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny ministry ny mponina raha ny fanazavana ny tondra fanampiana. Olana ilana fandraisana andraikitra maika ankehitriny ny lalana. Satria ny olana dia mbola tsisy fiara tafiditra mihitsy ary afaka miditra any amin'ny distrika ny Kongo amin'izao fotoana izao raha tsy afaka ireo tany miotsaka na éboulement manaraka ilay lalam-pirenena fa 420. Zay no andrasan'ny vahoaka any eo mba hosokafana ny lalana ahafahan'ny rehetra miditra. Ny fitondram-panjakana zany dia mitaky certificat de décès. Zay izy vao mampiditra ilay izy ao anatin'ny antotanisa. Zahay indray nefa zany rehefa mahita ilay razana dia tonga dia efa mametraka an'izay ao anatin'ny antotanisa. Dia zay mahatonga ilay isa tsy mifanitsy satria ny fanjakana amin'izao mahita 750 zahay mipetraka amin'ilay hoe 900. Ho an'izay mahafantatra ny distrika ny Kongo masy dia malala tsara n'izany hoe raha olona avy any amin'izany fokontany Ambolomboro zany tsy ahazo certificat de décès vetivety any amin'ny commune rurale n'Antodinga. Potika hatrany amin'ny 20 isan-jato ireo foto-drafitrasa na ny fanjakana io na ny olon-tsotra amin'izao fotoana izao ao amin'ny distrika ny Kongo raha ny fanazavana hatrany. Olana ihany koa taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza ny fizarana ireo tanimbary sy tanimboly noho izany tototry ny tany sy ny fotaka amin'izao fotoana izao ka tsy hita ho avahana. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia feno 770 taona androany nahafaty ny General Richard Ratsimandrava. Nisy araka izany ny fotoam-pahatsiarovana azy sy ireo lava teo am-panatanterahana ny asany ho an'ny firenena teny Ambohijatovo. Io no nasaina hatrany.
17 taona katroka androany no nahafatin'ny Jenerala Tsimandrava Richard, olom-panjakana tamin'izany fotoana novinon'olona teny Ambojatovo ambony. Nisy araka izany tamin'ity androany ity ny fahatserovana azy sy ireo mpitandron'ny filaminana lava teo am-panatanterahana ny asany. Nitarika ny fotoana, nisy olo-tena ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta ny sekretera-panjakana miatidina ny zandarmaria-pirenena. Nandritra ny fandraisam-pitenena no nilazany ny tokony anohizana ny fanadihadiana ahitana ny marina tamin'ity famonon'olona ity. Raha ity toerana ity ho anay miaramila dia hita tsara fa lieu fananaovana ambosokady, fiandrasana olona hamonoana azy. Novonoana zany izy, asasina io satria misy fiomana. Averiko indray tsy mitsara nizaniza tsy anjarako zay. Fa ny anjarako azy moa zao dia hikaroka koa ny nahavalina an'izany. Mbola manana didy an'izany koa zany itsika mpitandro filaminana satria mbola tsy fantatra mazava hoe iza maro. Indray andro any mety ho fantatra. Ary anatin'ny adidiko izay aho amin'ny mpitandro filaminana. Androany ihany koa no nisehon'ny saiga ofisialy voalohany taorian'ny loza tamin'ny angidimbiana azo azy ny volana janoary teo. Nilaza ny momba ny toedra rahapirenena, ny fiantsiana sy ny fandrangitana amin'ny endriny maro samihafa miseho ankehitriny ny tenany. Mahoaka ty fitenenina hoe hery mpamoretana ty. Mandehana ny lavidavitra ny angamba raha itenany zany. Hoe iza namolotra antsika teto. So dia diso adversaire ianao. Tena izay tokoa ve? Rehefa tonga amin'ny fitondrana nefa in'olona ary zay nisy foana hatramin'izay. Raha ny tokony izy dia roany daholo ny mpitandro filaminana dia manolorana vaovao izy. Raha ny tokony izy satria efa hery mpamoretana. Tsy zay zavatra nitrana. Ka torahana voninkazo nandritra ny roherinandro saika maty. Namporisina mihitsy hoe mila tsafo ny pirenena ianao. Manga zany teneniko anao. 8 siècle et demi d'histoire ny fisilo gendarmerie nationale. Efa manga na lalana azy ary manga be dia be. Ka tandrena anao sao dia diso adversaire. Ny olana dia zao rehefa nanao zone orange indray za rehefa avy eo sady nompaina amreniko gasy ohatranany manao an'izany. Mba hanieritreretina aloha tena tompona andraikitra anao amin'ny teninao. Taorian'ny lanonana ofisialy tonga nanome voninahitra nanatitra voninkazo teny an-toerana ihany koa ny solombavambahoaka Rosy sy ireo mpiaradia aminy. Raha tsy mandrava zany dia novonona noho ny fitiavan-tandrazana ary novonona intérêt économique ny namonoana azy. Tsy adino mandrakizay zany. Itsika rehetra samy amin'ny akolafitsika aby, samy mahatsiaro azy. Teny amin'ny fanjakana fa misy ny fait nouveau tenen'ny dideratsiraka. Ka rehefa miteny izy fa raha anona na rana namonana io dia tokony misokatra dia mandeha iny. Nefa na dia adina zay zay izy. Nivoatra nandritra ny fotoana androany ny tokony anohizana ny fanadihadiana. Miandry araka izany rehetra ivoahan'ny marina 17 taona aty aoriana. Miantsoan'ny filoham-pirenena ijery sy anadio ny manodidina azy ny solombavambahoaka Rosy ambarany fa isan'ny mampisatra ny fampandrosoana izany fiona zany. Nanaitra ny filoham-pirenena manoloana ny toe-java-misy ankehitriny eto amin'ny firenena ny solombavambahoaka Rasomanana Paul-Père Rosy tamin'ity androany ity. Tokony ijery sy anadio ireo manodidina azy ny filorany fanazavany noho izany mandratsy endrika azy. Efa nanao zay ho afa ny filoham-pirenena. Mbola tsy afa-po zay. Ny androandray ny afatra dia zao. Manana impression zay fa misy olona mitana ny filoham-pirenena en otage. Na misy olona monsieur permettre miteny amin'ny anaran'ny filoham-pirenena sady mamely namana no miady aman'olona amin'ity andro sarotra. Izay dia miantso fitoniana satria ho mafy ny azo antsika. Taorianan'ny Covid sahirana. Tonga ny fiovan'ny toetrandro mandapatapitra cyclone ho sahirana. Hitantsika ny zavatra nitranga teo. Tsy amin'izao fotoana izao tompoko nandeha manakorotana sy mamely namana. Tsy azony mainty andreny ekena, tsy azony be sy ny maro ekena, tsy azonay ekena ny zavatra ohatran'izany. Koa dia miteny amin'ny filoham-pirenena iray zay tsy miala aminao. Ny fanarahana miala eto dia aterina any amin'ny arrivé anao, any amin'ny arrivé indray hita mifandehany raha mbola milamina na tsy. Fa izao teneny reto adala ao amintsika reto tsy fanao mampiady antran'olo, za tsy miteny miady antrantsika. Momba ny Rara Omda izay mampifanolana ireo mpanakanto sy ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina nampitandrina ireo misalovana andraikitra ihany koa ny solombavambahoaka. Fa mivadina minisitra tompoko tsy minisitra
mipetra tsara ndre Tongarivo fa tsisy ampitahozina rena Tongarivo eto tsy fiteny zany hoe avoakako ny dossier makasy ianao zany mpamoaka dossier n'olona sa hoe hoana fandena apitaikina maneko reo intérêt économique reo aza roana makany ampanodry zay aza atosika makany ampanodry zay tsy miala amraha joelona loatra eto fa rehefa zaka io de ohatra mitondra-drano any mpatitaka alamino ny tokantrano alefasy ny congrès de oka tsisy anao fitenena na mokamoka dossier makatsy ny makary zany député mahantra indrindra tsy mahita ninina ty zany lafo zaza anaovana firesako ohatr'izany itony fanairana ny filoha raha misy zavatra tsy mandeha na mizotra tsy amin'ny tokony ho izy eto amin'ny firenena raha nambarany ity solombavam-bahoaka ity hatrany nanoloana ny mpanao gazety taoriany fametraha-mboninkazo ho fanomezam-boninahitra ny jeneraly raha tsy mandra varishara teny Ambohijatovo ambony ny tenany izay notrono ny solontenan'ireo fikambanana eny ambany tanàna. Lafa vaovao hafa kosa indray dia ponina maheran'ny 2024 sy no vinavinaina isitraka mivantana mitetika sa promotion d'une politique foncière responsable izay vatsiny GIZ avola entina nantratrarana ny velarano faharaiky amby folo makasika ny fanamorana ny fahazahoan'ny malagasy tany ity tetikasa ity izay tanterahany fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana ny tany miantarandriana io. Nanomboka ny taona 2024 ary farana ny taona 2024 ny tetikasa PROPFR na ny tetikasa promotion d'une politique foncière responsable izay vatsiny GIZ vola tanterahany fanjakana amin'ny alalan'ny ministerany fanajariana ny tany sy ny fananantany. Miompana betsaka amin'ny fanamorana ny fisitrany malagasy ny tany ity tetikasa ity ary ho fanatanterahana ny velarano faharaiky amby folo nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny vahoaka malagasy. Asa maro no ao anatiny isan'izany lafiny karatany sy ny lafiny fanamboarana ny birao ifotony fananantany. Tena hoe zava-dehibe ny raha namiasa amin'ny PROPFR io dia tiana no mampafantatra ity ampiandohana fa faritra Boeny zany no tena iandreketany zareo any amin'ny faritra Boeny. Miandraikitra ny amin'ny resaka guichet foncier amin'ny resaka birao ifotony fananantany izy eo ihany koa nefany ny service foncier any Boeny. Anisany hoe hitarany zao fiaraha-miasa zao ihany koa ny any amin'ny faritra Diana mitovy tsisy valaka amin'izay atao amin'ny faritra Boeny any. Ny tanjona mazava ho azy dia mba hitarany zany atao hoe sécurisation foncière hatrany amin'ny reny commune farany madinika ireny. Anisany fiaraha-miasa anankiray izay tena atao hoe hoatrehana amin'ity taona 2024 ity ihany koa ny fanokafana ny any Ambatobe Boeny idiran'ny sampandrarahany fananantany sy ny fandretezan-tany ary ihany koa ny guichet foncier iarahana amin'ny PROPFR ihany koa. Araka izany, mandray anjara lehibe amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fampandriana fahalemana ara-tany na ny sécurisation foncière ny mpiara-mio amin'antoka GIZ. Firenena maromaro no misitraka izao tetikasa izao ary isan'ny voasivana ho misitraka izany i Madagasikara. Ny taona 2024 no nanomboka ny andiany faharoan'ny tetikasa PROPFR izay tontosaina amin'ny faritra roa eto amin'ny Nosy. Donc l'objectif c'est de supporter le ministère de l'aménagement du territoire et des services fonciers. Tanjona dia ny hanoana ny ministerany fanajariana ny tany sy ny fananantany hanatratra ny tanjona mikasika ny sécurisation foncière. Misa 5.4 hetsika hatramin'ny 3 hetsy ny ponina eritreretina isitraka mivantana ny tetikasa amin'ireo faritra roa voakasika ireo. Mitetina manodidina ny 5 tapitrisa euro ny tetikasa izay tapitra ny taona 2024. Hanoana ny ministera na amin'ny lafiny ara-pitaovana na lafiny fanamboarana ny birao ifotony fananantany tahaka ny efa natao tany Ambatobe Boeny. Eo ihany koa ny fampanarahana ny teknôlôjia amin'ny fikirakirana ny taratasin'ny tany mba ahafahana miaro ny sehatry ny taratasin'ny tany sy ny antotam-baovao mikasika izay. Ankoatra izay, tanjona ihany koa ny hanamaivana ny fisitrahana tany amin'ny alalan'ny fampihenana ny volalany amin'ny fikirakirana izany mba ho betsaka ireo isitraka izany. Pour couvrir le maximum de bénéficiaires. Tafiditra anatin'ny tetikasa ihany koa ny fisitrahana fitaovana maro samihafa ampiasaina eo amin'ny tontolon'ny fananantany. Betsaka ny fiaraha-miasa efa natao miaraka tamin'ny araka ny voalaza teo ny famatsiana fitaovana, eo ihany koa ny renforcement de capacité an'ireny commune reny mba ahafahany zareo miatrika an'izany atao hoe famitana araka ny tokony ho izy ny asan'ny fobe ny guichet foncier. Tsy mandeha ilana nefa ny guichet foncier araka nefa fantatritsika fa tsy maintsy misy ny fiaraha-miasa akaiky
amin'ny sampandrarany fananantany sy ny fandrefesatany dia anisany fiaraha-miombonantoka fiaraha-miasa iarahana amin'ny PROPFR ihany koa ny fametrahana sy ny fampitaovana ny sampandrarany fananantany sy ny fandrefesatany. Raha ny voakasika fitaovana voakasika io fangatahana izay nankatoaviny tao amin'ny filakevitry minisitra io mazava ho azy fa fitaovana ampiasaina ho amin'ny sehatra sy amin'ny tetikasa io rehefa vita ny tetikasa dia mijanona ho an'ny ministera ilay fitaovana. Nankatoavina ankilany fandraisany gouvernemanta malagasy an-tanana ny aba sehatra amin'ny fanafarana entana sy ny fandoavana ny TVA n'ity tetikasa ity araka nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Fa ny Madagasikara misitraka ny fandaharana asa iraisam-pirenena iarahana amin'ny GIZ mikasika ny antsoina hoe politique foncière responsable mandritra ny 20 volana nanomboka ny taona 2024 io araka izany ny tetikasa fifanekena fampiarana izao. Niompana tamin'ireo fepetra ho raisina sy ny asa fanarena fotodrafitrasa simba atao aorianan'ny rivodoza Batsiray ny filan-kevitry minisitra Omaly azo tanterana teny Iavolo Henri Flory. Niompana misy kokoa amin'ny fanarenana ireo fotodrafitrasa simba vokatry ny fandalovany rivodoza Batsiray ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly izay no tanterana tena mila mpampanjakana Iavolo. Loha mafisana tamin'izany fa ho afainganina ny fandefasana sy ny fizarana ireo fanampiana rehetra ho an'ireo trabona any amin'ny faritra izay tena voamafy tamin'ny fandalovany rivodoza iny ka hiasa manomboka androany ihany koa ireo ministra Koch ary nanentana amin'ny tokony hisiany ny firaisankina lehibe ho an'ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta ny filoha-pirenena. Nanolo-kevitra ihany koa ity farany ny amin'ny tokony hanatanterana ny fanarenana amin'ny alalan'ny tana maro. Afaka mametraka fangatahana amin'ny ila-pampanjakana Ambotsirotra ihany koa ireo fiangonana rava nandritra ny fandalovany rivodoza afahany fanjakana manampy azy ireo. Ho an'ny fanabeazana indray kosa nankataovana ny fampitam-baovao mikasika ny paikady entina hiatrehana ny fanarenana tsaoriny ny fandalovany rivodoza ka hafainganina avokoa ny asa fanarenana ireo sekoly rava afahany mpianatra manohy ny fianarana. Ho an'ny angovo sy ny akoranafo nankataovana ny fanaovana andrana sy ny fampidirana angovo amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo RIA avy amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra ao Farantsana. Ankoatra ireo teboka lehibe ireo nisy ihany koa ny fanendrena tompona ndraiky mpanjakana maro sambihafa sy ny fanafana didim-panjakana nandritra ity filan-kevitry ny ministra Omaly ity. Nandatanteraka hetsika fanairana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana misy ankehitriny ireo mpitondra moto tamin'ity androany ity hetsika izay tanterana tao anatin'ny filaminana ary nanehoana firaisakina tamin'ny vonina izay nahazo ilay tovolahy iray izay maty teo amin'ny sampanana Ara Malagasy Ambotrimanjaka fanadina. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra sy ny vonam-pahazo ireo mpitondra moto tahaka ny zava-miseho tetsy amin'ny sampanana Ambotrimanjaka. Ny fanao fotoana tetsy amin'ny sampanany Ara Malagasy Ambotrimanjaka ireo mpitondra moto sy mpankafy marobe tamin'ity androany ity ho fanehoana ny firaisan-kinan'izy ireo tamin'ny fianakaviany Nato Andrianjaka izay maty nisy namono noho ny alatra moto farany teo. Hetsika izay natao ho faniarana ny sain'ny tompona ndraiky mpanjakana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Nambaran'ireto mpitondra moto sy mpankafy moto ireto ihany koa fa saika faritra mena avokoa ny eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Tena marina zany manoloana le banky tena volen'le mpangalatra tetsy dia ohatrany misy ketsiketsihana spontané nega tamin'ny tambazotra sosialy miantso ny olona rehetra manana mampiasa deux roues zany zay tena marina ndao mba hivondrona fa enjana loatra le sécurité eto amin'ny tanàna. Ianao zany raha vao mody alina tokeo apartirany amin'ny fito alina dia mitataina foana ianao mandeha mody satria tsy fantatra izy misy mitoraka vato tena flagrante zay zany raha résumena izy hoe flagrante be la sécurité. Fanairana ny olona rehetrarehetra hitandrina aloha dia mba hivondrona hiady amin'ny ratsy le zava-misy. Nampatonga naresy lahatra moa zany amin'ny mahampinamana firaisan-kinan'ny deux roues eo foana ilay tsy fandriam-pahalemana aloha zany eo ihany satria tena mijaly mpitondra moto presque faritra mena daholo zao raha tena hoe anina etỳ
Ambotro Manjaka 67 Andavamamba dia Sarety sy ny tariny presque faritra mena daholo zany tsy azo andehanana amin'ny ariva tonga marobe izy ireo namaly ny antso manoloana ny vona izay nahazo ny naman'izy ireo ity ary nanaitra ny tompona andraikitra manoloana ny zava-miseho ankehitriny satria maty ny namanay ary mbola betsaka ny tsy niteny zany ny maty ny deux roues io na bisikileta rehefa deux roues fa mampalahelo ny sécurité ato tanàna zay tompoko ny tena hoe etsika mba anailana mba sonnette d'alarme ho an'ny fitondram-panjakana sy ny tokony hoe responsable hoe izahay de citoyen malagasy de mba tokony ho arovana satria raha ny naseho anay tamin'ny investiture sy ny tamin'ny 26 de mahazo katikatika sy tomobile midina anaty rano ary miakatra eny tendrombohitra ary efa naseho teny amin'ny Kanjambarea de mba misintona ny fondakilosy zany any amin'ny président de la république sy any amin'ireo entité rehetrarehetra responsable hoe mba jereo fa citoyen malagasy ary tena mampalahelo ny malagasy andrasana araka izany ny mety ho fandraisana andraikitra tao ny fitondram-panjakana sy ny tompona andraikitra voakazika manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay iverenantsika mahakasika ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray dia amin'ny total 20 hatreto maty raha ny nambarany BNGRC miankina amin'ny fanadidina natao sy ny fahatongavan'ny angom-baovao no amoahana amin'ny antotanisy amin'ny fomba ofisialy raha ny fanazavana Abraham Randriamanana tsy mitsaha mitombo ankehitriny ny antotanisa mikasika ny takaitra amin'ireo faritra samihafa nandalovan'ny rivodoza Batsiray hatramin'ny 3 ratsy sasany teo raha ny tarehimarika navoaka ny BNGRC misy 20 ireo maty raha toka 7,707 sy ray hetsy ireo trabona manerina ny nosy mitotaly 4,307 kosa ireo trano rava raha toka 4,303 ireo nahitana fahasimbany ary 7,707 ireo trano divitry ny rano isan'ireo distrika nahitana namony any betsaka indrindra treto ny Oikongo raha ny fanazavana izay mahatratra 720 maro ireo antony nahatonga izany na teo aza ny fiomanana ny ankabeazan'izy ireo dia mety diso fipetraka angamba le fitenenako azy nefa tsy maintsy olazaiko satria izay ny marina nisy atao hoe tsy fanarahana ny fepetra zay napetraka eo ohatra rehefa hita fa hoe tsy azo andalovana ny rano ao anatin'ny andro zao manomboka amin'izao ka hatramin'izao dia misy any ny manao fanahina dia lasa ny rano reny olona reny rehefa nytenena fa hoe ratsy toerana misy ianao fa aleo mifindra amin'ny toerana hafa ianao dia tsy miala le olona fa aleo ny miandry ny fananany ao eo ihany koa moa ny notsahany tany miondroka mimpanajana aloha amin'ny nahafaty an'ireo olona reo tsy misy mifanafenana ny antotanisa mikasika ny fahavoazana nateraky ny rivodoza Batsiray raha nambarany tompona andraikitra andrasana fanamarinana sy fanadiadiana kosa ny famoahany ny antotanisa amin'ny fomba ofisialy raha ohatra misy olona tsy hita amina toerana anankiray dia lazaina fa hoe tsy ho lazainay mihitsy hoe maty olo io ohatra fotsiny zay efa tsy mitovy fijery amin'ny fampiakarana ny vaovao aty zay farafaratsy zany lazaina raha ohatra ka resaka ohatran'izay no lazaintsika dia lazaina hoe tsy hita fotsiny aloha le olona fa tsy lazaintsika mihitsy hoe maty misy ny pirofo voalaza fa maty le olona dia zay voalazaina hoe maty mety hoe ankehitriny fitanterana ireo fanampiana ho an'ireo mponina amin'ireo faritra voakasiky ny rivodoza Batsiray isan'ireo namaly ny antso nataon'ny fitondram-panjakana malagasy manoloana ny famonjena ireo trabona ny gouvernemanta japonais tamin'ny alalan'ny JICA izay nanolotra fampitaovana samihafa ho fandraisana ny tanàna ireo mponina isan'ireo distrika nitondra takaitra vokatra ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray anto amin'ny distrika Nozivary nisy araka izany fidinana ifotona izay nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ministry ny mponina ho fanampiana an'ireo trabona fanampanazivana ny distrikta ny Nozivary izay fantatsika fa nitondra fahaizana tokoa tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ny filoham-pirenena dia mitepy ny fono an'ity distrikta ty satria anisan'ny distrikta sarodalana ary fatany fa misy mitondra fahasaranana mafy ny vahoaka amin'ity distrikta ty noho zany rivodoza zany ka dia avy hatrany dia nandray fanapahan-kevitra hoe rehefa ny délégation gouvernementale lasa ianareo menada midina ny Nozivary mijery ny zava-misy marina mijery ny zavatra rehetra tokony marenina ary ihany koa manatitra ny
fanomezana varitsinjo avy amin'ny filoham-pirenena. Io fanampinana tonga io dia mbola ino ty voalohany fotsiny fa mbola betsaka ny any anaty sambo araky ny tena ramatoa Sambava-bahoaka teo izay avy any Manoro, miainga avy any Manoro ho tonga amin'ny toerana tony. Amintsika amin'ny teny zao ihany koa dia manetsika ny tafika malagasy izay efa tonga eto toerana ihany koa misy 20 mahery izy ireo izay anampy ny chef de district anampy. Tontolon'ny fividianana kosa indray dia ny 15 ny volana febroary ho avy zao no fetra farany ahafahan'ny olom-pirenena feno 18 taona no miakatra amin'ny soratra anarana ao anatin'ny lisam-pividianana. Tapitra amin'io andro ihany koa ny afeptaona fanitsina ny lisam-pividianana izay ho tanterahan'ny ACN manerana ny nosika eto Andriatsilavo. Fanesorana anaty lisitra ireo fanodimandry sy ireo nifindra-monina ary ireo olona verozo. Ankoatr'izay, eo ihany koa ny fampidirana ao anaty lisitra vaovao ireo mpifidy vaovao, ny soratra anarana noho izy feno 20 taona sy ny fampidirana ireo mponina vaovao eny anivon'ny fokontany tsirairay avy. Ireo amin'ny ankapobeny no atao mandritra ny feptaona voatondra ny lalàna anavaozana ny lisam-pividianana isan'ny taona. Ity iray ny mpianakaviana ity ohatra, mponina eto Bemasoandro, tonga nanatona ny fokontany hanamarina ny anarany. Ny antony velotevako tsy tatiany fidy taloha ie fa nifindra trano tamin'ny lisitra farany zany tany Ambalavao Sotro dia efa nifindra ty azy zao dia izay no anontaniako hoe tafiditra tamin'ny fokontany be ny anarany. Amin'ny ankapobeny, mavitrika mponina eto amin'ny fokontany Bemasoandro, indrindra ireo nafeno 20 taona. Raha ny fanazavana, tombanana ho manodidina ny 4 na 5 isan-jato ny fitombon'ny mpifidy amin'ity taona ity. Fidy zany mavitrika ny soratra anarana. Indrindra moa ireo zaza feno taona zany dia be dia be izy ireo ny tonga tao amin'ny fokontany manatitra ny mombamomba azy ny karapanondro zany indrindra keo moa ny tena ilaina ty amin'ny fokontany izy soratra anarana amin'ny fividianana dia efa nisy zany ny lisitra efa lasany amin'ny sidy moa zany any Tsimorano aty zany hoe makany amin'ny sefisidy any Tsimorano aloha dia zareo indray mandeha fisanambaratongany any efa nisy zay lasa moa zany ny voaliditra dia eo koa ny retranchement na ny miala findra-monina na maty. Tombanana iakatra 2 na 3 isan-jato ny isan'ny mpifidy eto Madagasikara, miainga amin'ny fahitana ny fanovana atao isan'ny taona raha ny fanazavan'ny eo anivon'ny CENI. Ho an'ny fokontany avaratsehana kominina Andranona Otra, mitoy ny fanisana ny mponina sy ny fanavaozana ny lisam-pividianana, mitety tokantrano ary misy manatitra izany eny anivon'ny fokontany. Sarosabe aloha, sarosabe le manao zavatra tsy ny olona rehetra tsy dia avaraky anarana daholo. Misy tsy manarasa mihitsy. Misy ary tsy fianara-dalàna koa le recensement. Ity reny mpianakaviana ity, maromaro izy ireo no ao an-trano ary tsy maintsy naverina ny lisitra. Zay vady dia izy mivady dia zanakay olona 5 zany mifidy. Dia ny antony namerenana azy aty hoe ahoana? Hoe tambatambatra moa le izy vaka tokatokana hoe ty zao ray dia eto ihany, dia ty ray dia eto ihany fa tsy akambakambana ohatra zao. Araka izay fahasarotana iainana izay, manahy mafy ny fokontany fa tsy ho tratra ny tety andro napetraka anavaozana ny lisitra. Zay aloha tena sarosabe mihitsy mandràna zay hoe vita ve sa tsy vita. Satria le fokontany tsy fokotany kelikely fe fa fokotany mipony eto avaratsina fotsiny zany fa misy hatrany amin'ny 10 dia mandeha any amin'ny 3 sy ray alina dia mifidy amin'izay ngamba ataontsika ihany any 20% io mifidy eto. Raha ny voalaza ny lalam-panorenana, mifampiankina ary tsy afa-misaraka ny ZOS sy ny mahadidy ny fisoratana anarana anaty lisam-pividianana. ZOS adidy ihany koa ny maneho ny safidy amin'ny fividianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka. Entanina araka izany ny tsirairay tsy mbola verozo ka feno taona isoratra anaty lisam-pividianana eny amin'ny fokontany misy azy ireo tsirairay avy. Tena entanina dia entanina tokoa hiditra anaty lisam-pividianana ary tena isan'andro vaky zay tena manentana foana fa le fotoana anankiray zany tena tsinjovina satria amin'io no menimenina zany olona rehefa hoe tsy tafiditra ao anaty lisam-pividianana ary tena matetika mihitsy moa zany amin'ny fotoana io ho anay seho fokontany zany tena mahazo teny mahay mihitsy zay amin'ny ohatrany hoe izy moa fividianana mazava azy resaka politika dia lasa ohatrany hoe sanatry-ndresaka misy fioronana zany le seho fokontany hoe zay moa zao dia aloha tena apetrako mihitsy zay zavatra satria tena zavatra misy zay zavatra fa ho anay seho fokontany nefa na gauche na droite dia tokony moa tafiditra
ao anaty liste électorale daholo tompoko. Tontolon'ny fividianana izay hatrany dia tsy mahasarika anantona afokotany. Anova sy soratra anarana anaty listy mpividianana any amponina ao Nosy-Be ambaniny ta ho an'ireo afokotany miisa 270 ao an-toerana ny ho azy amin'ny fanentanana sy fandresena lahatra atao gaeta andretsy lavatra. Mitotaly 720 sy 750 sera hetsy ny isan'ny mponina ao Nosy-Be, ny farany taona 24 sy ny fiandohan'ny taona araiky amin'ny 24 ary tombanana andidina ny 770 sy 504 ny mpifidy izay mitsinjara amin'ny fokotany misy 270 ao Nosy-Be. Raha ny 17 ny volana febroary 2024 avy izao no tokony farana ny fanavaozana ny lisy mpifidianana tsy marisika ny mponina ao Nosy-Be anantona ny birao fokotany no ny antony maro samihafa na eo aza ny fanentanana sy ny paikady entina anaovana izany. Mbola ezaka bebe kokoa zay amin'ny resaka fanavaozana ty lisy mpifidianana ty. Misy olo aza rehefa tonga any amin'ny quartier na amin'ny tokantrano zay fa tsy nahavita hifidy fa ny anjaranay ataka hoe chef fokotany zay solo tena mpanjakana hoe mandresy lahatra ny vahoaka hoe mba hidrika ao anatiny lisy mpifidianana. Vahaola hitanay dia hitety trano zay anao recensement andefa olo tondra le cahier aloha no alefa après amizay mienregistre izy ao anatiny le tena boky lisy fifidianana. Dia ireo olo io zany no alefanay any amin'ny tokantrano tsirairay satria zay ny vahaolana hitanay zay mba hatonga le olo risque bebe kokoa amin'ny fanoratana anarana amin'ny liste fifidianana. Sahirana araka izany ny sefy fokotany amin'ny fanentanana sy ny fandresena lahatra ny mponina isoratra sy anamarina ny anarany anaty lisy mpifidianana. Ireo sefy fokotany ao Nosy-Be izay nilaza fa tsy nandray tambo-karama ny tao anatiny enim-bolana raha toka efa nisitraka izany ireo sefy fokotany amin'ny komuna sy distrika hafa. Ankasitrana ihany koa ireo sefy fokotany ao Nosy-Be ny firosoana amin'ny fifidianana izay ho sefy fokotany fa tsy tendrena araka ny hita tao anatin'ny taona maro. Rehefa tonga ny toko na mpitondrana ray dia tendrena ny fanendrena nefa dia matetika nasy pisy problema ziny. Ny tenako manokana dia maha-président ny association fokotany eto Nosy-Be dia makasitraka alifasonareo fa vonona zay hiatrika ilay fifidianana. Fifidianana io hetaheta ny vahoaka io ny tena ny vahoaka zany hoe ty olo tianay apetraka hitondra ty fokotany ty ka mahakasika ny fifidianana dia efa vonona zany ny fokotany 42 eto Nosy-Be hiatrika io fifidianana. Na ireo sefy fokotany na ireo mponina mangataka isiany fifidianana fa tsy hanendrena ny sefy fokotany ialana amin'ny tsindry sy ny baiko midina isan-karazany. Mitindregny aloha hitako karaha tsy dia ao loatra fa aleo ny fifidianana no ametrahana lay olo io fa tsy resaka fanindriana zegny satria raha olo hifidigny izy hipetraka io mety ho sarosatro ny fagnalana izy raha ohatra ka tena tsy misy zavatra efa hita fa goavagna be fa raha olo mboatendry mety moramora zegny mitindregny zegny adoso amin'ilay toerana fifidianana ny atao fa tsy hoe fanendrena. Araka ny voalaza ny lalam-panorenana ao amin'ny andinin'ny 5 ny vahoaka no tompo-pahefana ary manolotra izany amin'ny olona tendrena amin'ny alalan'ny fifidianana. Josy Adidy ny fisoratana anarana ao amin'ny lisy mpifidianana sy ny fanaovana safidy amin'ny andro mpifidianana. Tahaka mahazatra anaraka dokavatro isika mialohan'ny dirantsika ny tapany faharoa amin'ny vaovao rehefa avy ary. Baliky pro Balika pro jiro entintanana mazava tsara no sady azo manana finday. Pro Mbaliky mamiratra no aviko. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101.
Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika dia mikarakara hetsika ny Menabelle Hôtel Antsirabe ho fanamariana ny Saint-Valentin. Isin'ny fampisehoana iarahana amin'ny mpanankanto Rijara Manantoanina ny 12 volana febroary ho avy izao Kolo TV Antsirabe. Amin'izao ankatoko ny fety mpifankatia izao na ny Saint-Valentin dia misy ny hetsika manokana izay nikarakarany ny Menabelle Hôtel eto Antsirabe sy miavaka miaraka amin'ny Rijara Manantoanina. Izany dia ho tanterahana ny asabotsy 12 volana febroary 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 7 alina. Ho avy zahay amin'ny hira Rijara Manantoanina mazava ho azy sy ireo hira-pitiavana notsogaina ao anatin'ny tsara sy mamitsika dia manomboka amin'ny 7 alina antsika ny asabotsy no ilalao amin'ny hôtel Menabelle. Efa tsindrin-daona izahay mpitendry anaky efatra no iaraka amiko amin'io dia ny mpira vavy moa Janaka Antsirabe izay mpira fototra ao amin'ny talika. Mandritra ny adiny 3 no fampisehoana ary ao anatin'ny fanajana tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana ny hetsika izay ho tanterahana eto amin'ny Menabelle Hôtel Antsirabe. Isy ihany koa ny fanomezana omena ho an'ireo mpifankatia izay tonga mandritra io fampisehoana io ary tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ireo sakafo sy ireo trano fatoriana. Dia manasa antsika avy eto Antsirabe ary ifanotrina isika anaova Antananarivo koa ary satria betsaka ny lina mba iaraka aminay amin'izany fanokafana atao mpilalovanà ara-mozika zany Antsirabe sy manodidina ihany koa trano Ambositra maninona moa dia tongava maro fa iara ifety sy iara ifalitsika ao anatin'ny mozika mahafinaritra mandra-peona tsy ho ela. Araka izany dia efa vonona tanteraka ny tarika Rijara Manantoanina hanome sosiny tsara ary amerina indray ireo hirana izay tsy afaka ao am-bavanao. Mahakasika ny vaksiny kosa indray dia nahitana fianana ny mararina Covid-19 tonga amin'ny forme grave raha ny antotanisa hatramin'ny volana janoary 2022 lasa teo no jerena. Isa manampy betsaka amin'ny azamo ny fanaovam-vaksiny karazany 4 amin'ny vaksiny misy eto amintsika amin'ny azao fotoana izao miantarandriana. Ny fiandohany volana janoary araka ny antotanisa navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamana ny isa 570 ireo olona narary ny valanaretina Covid-19 ankatratra ny forme grave. Ny 12 ny volana janoary lasa teo nidina ho 570 ny tratra ny forme grave. Raha ny tany nivoaka ny 5 volana febroary 2024 nidina ho 410 ny tratran'izay anatin'ny fahasarotana izay. Raha ny tato anatin'ny 2 volana mahery araka izany no jerena ny enany isan'ireo marary ny Covid-19 tratra ny forme grave. Na eo aza ny fienany isan'ny marary amin'ny ankapobeny tato anatin'ny herinandro maromaro isan'ny nanampy-betsaka amin'ny hery anaty vatana hiadiny valanaretina ka tsy ho tonga amin'izay forme grave izay ny fanaovam-vaksiny. Ny fanentanana fanaovam-vaksiny tsy midika fanerena fa fanazavana amin'ny olona hoe raha manao vaksiny anie ianao tiany tombontsoa. Raha manao vaksiny ianao ity ny mety ho zavatra mety iseho resahany reny tokana ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana vaksiny. Hitantsika ny fanaovana vaksiny ny zaza fa ny zaza vita vaksiny dia manana hery fiarovana hiatrehana an'ireo aretina maro samihafa izay voafaritra any amin'ilay hoe ty vaksiny iray ity fa nefitra amin'ny aretina anankiray manokana. Ho an'ilay olona tsy manao vaksiny tsy voatery tsy hisy hery fiarovana izy. Misy ny atao hery fiarovana voajanahary azo ho an'ny olona tsara fa ny olana kelitsika fotsiny tsy afaka mandrefy isika lay tan'lay hery fiarovana ao anaty. Tsy afaka hiteny mihitsy hoe za manana be dehibe na za tsy ampy kely ny ana fa ny zavatra azo refesina dia hoe olona marefo ve za, efa nahazo taona ve za, mifanerasera amin'ny olona maro samihafa ve za, eo izy mandray fanapa-kevitra hoe anao vaksiny ary za sa tsy anao vaksiny. Karazany 4 ny vaksiny eto Madagasikara: Pfizer, Johnson & Johnson, Covishield ary Sinopharm. Samy ahitana ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 ankilany distrika maro manerana ny nosy. Arakarak'ilay vaksiny, raha ilay Johnson zany dia indray mandeha manao ihany rehefa indray mandeha manao zany dia vita vaksiny ara-dalàna. Rehefa ilay AstraZeneca ohatra na Pfizer na Sinopharm dia misy an'ilay fatra indroa melanela na andro na herinandro vitsivitsy dia tokony ho tanterahana ilay fatra voalohany sy ny fatra faharoa zay vao azo lazaina hoe vita vaksiny ara-dalàna. Zany hoe raha mbola misy any tokantrano nanao an'ilay fatra voalohany tokony hanao an'ilay fatra faharoa ka mbola tsy nanao dia tokony hanao an'ilay fatra faharoa izy mba hahatonga ilay fitenenana hoe
vita vaksiny ara-dalàna ilay olona anankiray. Misy ny fepetraraina amin'ny fanaovana vaksiny. Tokony ho fantarina dia hoe olona salama no atao vaksiny. Na dia misy aretina mitaiza azy izy, fa ao anatin'ilay fotoana mampilamina ilay diabeta ohatra, mampilamina ilay tosidra, ao anatin'izay izy no afaka manao ny vaksiny. Fa raha misy olona anankiray kosa mbola ao anatina aretina, na aretina inona io na aretina inona, dia mijanona miandry azy ho salama vao afaka manao vaksiny. Araka izany, zava-dehibe manampy amin'ny fiadiana ny valanaretina COVID-19 ny vaksiny fanefitra amin'ny COVID-19. Nambarany teo anivon'ny ministera ankilany fa miankina amin'ny fandaniana ny fanafarana ataon'i Madagasikara izany. Tontolon'ny serasera kosa indray dia hivoaka manomboka ny alarobia izao. Eny anivon'ny foben'ny ho lafitra ny karatra matianina ho an'ireo mpanao gazety. Miisa 7,500 ho amin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 raha nambaran'ny filohan'ny OGM. Vanadine Abraham Randriamanana. Mpanao gazety miisa 7,500 no hisitraka ny andiany voalohany amin'ny karatra mahamatianina manomboka ny alarobia izao raha nambaran'ny filohan'ny ho lafitry ny mpanao gazety na OGM androany. Eny anivon'ny foibe itoeran'ny ho lavitra amin'ireo faritra samihafa no angalana izany ary hanomboka io alarobia io ihany koa ny fandraisany any antota taratasy ho an'izy izay tsy tao anatin'ny lisitry ny andiany voalohany raha ny fanazavana. Eny amin'ny birao isaky ny faritra no andefasana ny karatra, eny isika mpanao gazety no makazy ary eny ihany koa ny afaka manatitra ny antota taratasy hatramin'ny faran'ny volana mars. Hivoaka amin'ity taona ity ihany zany ireo karatra ho an'ny andiany faharoa. Ny tafiditra ao anatin'ny antota taratasy hodiniana ihany koa ireo antota taratasy 12% en instance vao ray anay tamin'ny 19 Desembre dia miaraka mivoaka amin'ny karatra vaovao daholo zany amin'ny andiany faharoa. Manaraka ny fenitra ary manampy amin'ny sininy antota-kevitra mikasika ireo mpanao gazety ity karatra vaovao ity raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Etsy ankilany nampahafantarina androany ihany koa ny mikasika ny tranonkala vaovaon'ny OGM izay napetraka ifandraisan'ny mpanao gazety eto Madagasikara sy ny any ivelany. Ireo letsinay water drop ao anatin'iny izay tsy azo falsifiena mihitsy izy io. Faharoa rehefa scanner ny QR code iny dia misy zavatra anankiroa. Voalohany visible tsy mila connexion le izy, ny anaran'ilay mpanao gazety ny fanampina anarany contact azahoana azy. Fa rehefa eo amin'ilay lien klikena dia tokony izay hita ao anatin'ilay karatra ihany no hita ao anatin'ny lien io. Ka raha sanatria ka nao fondo no hitantsika ihany mpisandoka izay mpanao gazety iny. Izany hoe ny mpanao gazety izany raha mitondra ny laissez-passer dia tokony miaraka amin'ny kartany izy, ka rehefa scanena le ao anaty laissez-passer tokony mitovy ao anaty karta. Ao anatin'io tranokala-pifandraisana io zany misokatra ho amin'izao tontolo izao isika mpanao gazety eto Madagasikara, isika rehetra ao anatin'ny base de données, ao anatin'ny site web io, ka raha misy mpiara-miasa amintsika te hiara-iasa na mitady ny lisitra antsika dia manokatra an'ilay site web dia efa tonga dia ao daholo ny mpanao gazety. Ankoatra izay, manentanatra ny firaisan-kinan'ireo mpanao gazety ny avy eo anivon'ny ho lafitra, ho fanampiana ireo mpanao gazety Trabona tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray. Hatramin'ny 10 volana febroary lasa teo, vola mitentina 574,4 tapitra ariary no voangan'ny ho lafitra tao aorian'ny Antsoavina tao. Lafa mavoafa kosa indray dia grossesse extra-utérine ny telesanjaton'ny voaka izay tsy maintsy esorina saingy voararan'ny lalàna eto Madagasikara izany. Mbola maro ny lalàna tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena izay ny soniavan'ny Madagasikara raha ny fanazavany ireo mpisihatra ny alarina efison. Raha ny fanazavany ireo mpitsabo, 300 voaka rehetra no grossesse extra-utérine izay voaka tsy maintsy esorina avokoa. Ka esorina miloha na rehefa hita fa amono ilay reniny no vao esorina. Mbola voarara eto Madagasikara hatramin'izao ny fanalanjaza araka ny fehezan-dalàna famaizana laharana 530 sokajiana ho eloka be vava ihany koa ny fanalanjaza. Maro nefa hoe ireo mpitsabo ny vehivavy mitondra voaka tsy maintsy alàna noho ny tsy fahasalamana na ny tsy fetezana ilay voaka. Araka io fehezan-dalàna io hatrany, voasazy ihany koa ireo mpitsabo raha toa ka manao fanalanjaza na hita fa hiteraka fahafatesana ilay vehivavy azy. Manoloana ny toedrarà nanantanteraka atrikasa ireo mpitsabo sy ireo hampikambana miady amin'ny zon'olombelona sy ireo mpikambana miady amin'ny fanafoanana ny sazy amin'ny fanalanjaza. Eny anatin'ny fiarahamonina fa maro ny vehivavy mitondra takaitra na mamoy aina mihitsy azy vokatr'izany atao hoe fahafahanjaza na fanalanjaza zany. Dia miroso hatrany ny avy eo anatin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra, eo ny mouvement, ny Finakanga, ny Wish to Action, ny AIPAS, ireo rehetra ireo zany dia miara-misalaha ao anatin'izay hoe ahoana ny ahafahantsika mametraka lalàna, mametraka mazava tsara an'izany hoe
inona ny atao hoe fampitsarana voaka araky ny ara-pahasalamana la ITG dia inona ny atao hoe avortement sécurisé zay tokony sy mendrika hisitraka an'izany ny vahoaka malagasy indrindrindra moa zany ny vehivavy. Io dia mifanandrify sy mifanitsy amin'ireo fifanarahana iraisam-pirenena sy atao hoe recommandation na tolo-kevitra iraisam-pirenena efa ny Madagasikara. Maro ny lalàna eto Madagasikara no tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena izay hanoraisana. Ny taona 2014 no nanao sonisy ny fifanarahana Maputo i Madagasikara saingy tsy mbola misy ny fampiarana izany. Io fifanarahana io no fifanarahana sy fehezan-dalàna miaro ny vehivavy. Rehefa miroso amin'ny fankatoavana ny fifanarahana iraisam-pirenena iray ny firenena iray dia tsy maintsy manova ny lalàna misy ao aminy izay mifanohatra amin'io fifanarahana izay natao io. Ka ny nandinika izany ihany koa no natao handandritra n'io atrikasa io. Manaramaso akaiky ny mahakasika ilay tolo-dalàna ITG ireo komity mpanaramaso io lalàna io. Misy tompony amin'ny firenena ary sy ho an'ireo mpitsabo ny fandaniana io lalàna io raha ny fanazavana. Ato anatin'ilay ataoko hoe mouvement rehetra ato zany dia ny hoe misy tombony io na ho an'ny mpitsabo na ho an'ny vahoaka na ho an'ilay vehivavy. Raha ho an'ny mpitsabo dia hoe afaka tena miasa ao anatin'ny ara-dalàna tanteraka ny mpiasan'ny fahasalamana rehefa sendra indrainy atao hoe tranga tsy azo anoharana tsy maintsy erisona amin'ny fampitsarana voaka ireny. Ho an'ny fiarahamonina mazava ho azy fa mba miala amin'izay ilay enatra sy fanafenana amin'ny fanaovanaovam-poana ka mety hitarika fahafatesan'ny vehivavy mihitsy fa mba voaray an-tanana eny amin'ny tompom-pahasalamana na eny amin'ny professionnel de santé avokoa ny olona manao an'izany atao hoe avortement zany. Mbola maro ny ezaka amin'ny fandaniana ny tolo-dalàna ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse. Hoy ireo mpisehatra miady amin'ny fandaniana izany. Tsy tokony afangaro ny resaka lalàna sy ny fiainan'ny fiangonana ary ny fifangaron'ny sehatra hafa aka miteraka asakana ho an'ny mpitondra. Mahakasika ny fandarana ankitsipoko isandray izay rahanao amin'ity androany ty aorianan'ny fampahalalam-baovao iompana amin'ny fampiarana ny fanatanterana finjinjara-pahefana eto Madagasikara ny adevitra fa eo ihany koa ny raharaha politika. Ndeha raha rahantsika nisombony amin'izany. Fasiny fitanisanao ny zava-bitanao foto-drafitrasa ohatra ny hoe sisy adimo le 19 district eo. Raha nisaiky ny foto-drafitrasa agny 5 agnatin'ny 119 aiza zany. Ary le problème eto misy école lodoky nataony sasany taloha da eto ohatra ny mandeha vipeno anao amin'igny lalagna vipeno akekeo io ny foto-drafitrasa sara fa eo misy sekoly EPP raiky lodoky mampagnino ka eo am'le continuité de l'état ty zany problème asika mpanao politika eto Madagasikara ary izay sy mampandroso asika leo vitany namataloha soskevitra ana asarao aloha igny sady ba moins de dépenses anao azo satria fa zavatra mitsangana eo zay aza mirombaky motian'olo anao fa gnasanao ataovy sara rehefa mitondra firenena ataovy maisy sady ataovy apahamarinany sy mazava manjavo daholo zany na ny fomba fitantanany ny volany covid efa nabe walawala asika teto zany sy tagnany sy mbola nahita ao zany ka fitondram-panjakana ka takin'ny mpagnome volanazy hitasika zany mitaky izy zao tamin'ny covid azavao izy amin'ny vampitaona sy ny fepitaona tahaka zao zay roa taona ananan'ny filohan'ny republika za miteny amintsika fa miaino ny filohan'ny republika ary tsy mitombona mihitsy ao anatin'ny sy ampitantanana hoe ny zavatra atao ihany sy ny zavatra tiany atao ihany no arosiny fa tsy mieno any ataontsika hoe anatin'ny hevitry mifanoherana zay mety mitondra sosikevitra tsara zay hoentin'ny namana tabera ohatra n'le teo hoe ohatra zao mifahitanay ameo ao anatin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy io ameo ny andraiky ny ara-dalàna atsyevo manao ny andraiky ny ara-dalàna ny hatrany amin'ny gouverneur hatrany amin'ny maire manana budget reny olo reny ahafahany mitatana an'le sehatrasa misy anazy ataovy mangarahara ny fomba fitantanana za ty teny amintsika fa ny filoham-pirenena de efa nametraka mihitsy raha ambizao fotoana zao aloha zany hoe tsy haiko na voamalina fakimaly iny hoe tsy misy mpiasa-mpanjakana ministera itsony tokony hipetraka ao anaty birao fa tokony mandeha midina ifotony mamantatra an'izay ataontsika hoe zava-misy ifotony am'izao fotoana izao. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miantso ny alan'ireo Amerikana any Ukraine ny filoha Joe Biden antony mety hisian'ny ady anantoerana manoloana krizy ukrainiana fanadina. Nitafa tamin'ny vahoaka Amerikana ny filoham-pirenena Joe Biden omaly manoloana ny krizy ukrainiana ny antso ny hodin'ireo teratany Amerikana any Ukraine avy hatrany ny tenany
antony ahina raha ny fanazavany ny ipoany ady any an-toerana sy ny meto fanafian'ny Rusy any Ukraine na eo aza ny ezaka ara-diplomatika natao tato anatin'ny herinandro maromaro. Hatreto tsy mbola mieritreritra ny andefa miaramila any an-toerana indrindra ny fampodiana ny filoha ity saingy nanamafy ny tokony alany teratany Amerikanina anio. Raha ny zava-misy amin'izao mbola mihamafana ny toedrarà mikasika ny OTAN manohy ny fanazarantena hatramin'ny 20 volana febroary any Bielorussia ireo miaramila Rosianina. Noraisin'ny Ukraine ho fiantsinady amin'izy ireo anefa ny fanaovan'io fanazarantena io izay tsy mifanalavitra ny sistan'izy ireo. Na izany azy samy miantso ny ampiarana ny cessez-le-feu ny rotonta any amin'ny faritry Donbass. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahanao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.